Mifampivavaka manasanao anaraka izany loha hevitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tia antsika, ilay tompontsika no anolorana ny arahaba momba ampiraridy-soa nahatrarantsika indray izao fotoana fiaraha-midinika ny ten'Andriamanitra izao. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao hatrany hatrany sy ny ankohonanao. Dia ry araka hivavaka isika raha anomboka ny dinika hifanaovana. Andriamanitra ray rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotra indray fa afaka hiaraka andinika ny teninao zahay ankehitriny. Tomoera dia amponay amin'ny alalan'ny fanenao masina hanazavanay izay tianao ambara. Ary aoka hisorona kosa ny hevitra mampisaraka anay aminao mba hahatonga anay hahita ny tavanao. Etononona sy angatana vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ny andina tao tadina no anomboantsika trany ny dinika hifanaovana. Kolosiana 4:1 manao hoe aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamsira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Misaotranao ny amin'ny fiarahana matanteraka izany andinin-tsoratra masina izany. Androany dia mifampivavaka ny loha hevitra. Izy indray moa tsy tia mivavaka. Fa ity androany ity dia tari-dalana metraka Paoly amin'ny fitondra tena miendrika ny filazansara. Ity indray dia misy eo anivon'ny fiangonana mpiara-mivavaka. Efa hitantsika izany ny zavatra nitranga teo amin'ny tokantrano mpivady. Efa hitantsika ny resantsika ny amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Efa hitantsika ny fifandraisana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Fa eto indray dia eo anivon'ny fiangonana mifampivavaka no resantsika. Ao amin'ny Kolosiana 4:1 ka ny 2 ka hatramin'ny 4 zao no vakin'ity. Mareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Ary mangatà koa ho anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazanay ny zava-miafina izay any Kristy sady izay namantorana mba hahariariko tsara izany takan'izay tokony hitenenako. Anisan'ny manandanja azo fikalazaina amin'ny olona anankiray rehefa miatrika toe-javatra sarotra samihafa ny olona dia ny hoe aza matahotra mahiriza fa mivavaka ho anao. Nahoana ny fihetseham-ponao raha ianao ilay mandalo toe-javatra sarotra iny mba misy olona miteny anao amin'izany mahiriza rahalahy mahiriza ranabavy fa mivavaka ho anao. Izany ny fomba fifandraisana sy fifanerasarana ny fidin'ny lanitra ho antsika olombelona. Mifampivavaka. Mila mifampivavaka isika. Mahafinaritra izany hoe misy olona mivavaka ho anao. Na dia ao anaty toe-javatra sarotra azy ianao dia mahery anao satria misy olona miara-mivavaka aminao. Ary tena manandanja ny teniny ampiasain'ny Paoly eto mikasika ny amin'ilay vavaka. Sao voalazan'ny Paoly amin'ny 2 mareta amin'ny fivavahana. Inona moa ny tenena amin'ilay mareta? Le hoe mareta dia zao aoka amin'ny kafanampo. Tsy mitsahatra, tsy mijanona ny vavaka asandratrao. Mareta amin'ny kafanampo, miambena amin'ny fisaorana. Zava-dehibe izany teny voambolana napetraka Paoly izany ho amin'ny vavaka. Tena zava-dehibe izany hoe mivavaka mandrakariva. Paoly koa dia laza amin'ny Tesaloniana 2:5-7 mivavah ka aza mitsahatra. Zany hoe ny vavaka zany dia tokony ho fiainana mandrakariva. Tena atao tsy mitsahatra. Eo anatin'izany zavatra izany dia izy hoe mareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'ny fisaorana ary mangatà ho anay. Indray adino tokoa ny mivavaka ho an'ny hafa.
fa ito dia mazava tsara no lazainy Paoly ary mangatà koa ho anay. Ry mpiara-midinika namana, araka ny fanandramany olona maro amin'ny fivavahana, rehefa mivavaka ho an'ny hafa ianao dia ny valim-bavaky ny olona iny miantefa ihany koa any aminao. Raha mivavaka fanasitrana olona iray ianao dia ny fanasitranana iny koa tonga fanasitranana ho anao. Zay mahatsara le hoe mifampivavaka isika. Tamin'ny fomba manan-danja tokoa no nangatahany Paoly tamin'Andriamanitra ny tiany tokony ho lazainy. Ary zay ny lazainy eto hoe mangatah ho anay mba ahaizanay miteny araka izay tokony ho izy amin'izay tokony angatahanay. Hoy izy Paoly kanefa eto dia mivavaka izy mba hanazavako tsara ny hafatra izay tiana ampitainy, mba harihariko tsara izany tahaka ny tokony hitenenako. Mivavaha ho anay mba hamoahan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazanay ny zava-miafina. Ao amin'Andriamanitra misy ny zava-miafina rehetra. Hoy izy Paoly mba mivavaha ho anay mba hisokatra tsara ny varavarana ny fahafahamiteny araka ny tokony hitenenana. Izany hoe manondro ny adidy amin'ny fitoriana filazantsara izany. Tsapany Paoly mazy ary nikeny fa zava-dehibe nitondrana ny havatra amin'ireo olona manan-kaja tao amin'ny fitondram-panjakana Romana. Ary zay ny nahatonga ny Paoly manao mba mivavaha ho anay mba hanokafan'Andriamanitra ny varavarana ho an'ny teny izay ho lazainay amin'ny zava-miafina. Ry mpiara-midinika namana, mila mivavaka sy mifampivavaka isika. Misy taridalana kely lazainy eto hoe tsy ilayntsika mandrakariva tsy akory ny ondrika raha hivavaka. Fa kolokoloy ny fahazarana amin'ny resaka mpamonjy rehefa irery ianao, rehefa mandeha ary rehefa sahirana amin'ny asa andavanandro. Tsy hoe rehefa hivavaka ianao dia andeha hiondrika, fa azonao na iny andalana azy ianao mandeha iny andalana dia azonao atao ny asa manandratra vavaka amin'ny resaka amin'Andriamanitra. Ary tokony atao zany. Aoka hisandratra mangina tsy akijanona ny fo hanao fangatahana sy fanampiana, fahazavana, fangatahana hery, fahalalana. Tiana ambara dia izao. Aoka ny fofinainao rehetra dia vavaka. Zava-dehibe zany. Aoka ny fofinainao rehetra ho vavaka. Androany ary ny taratara'ny rahantsika natao androany izao hoe andao hifampivavaka. Mangataka anareo mba hivavaka ho anay. Izahay hivavaka ho anareo. Zay ilay mifampivavaka. Zava-dehibe izany mifampivavaka. Mareta amin'ny fivavahan'Andriamanitra ne fombanao. Ary dia izahay mangataka aminareo zany ny tenanay mivavaha ihany koa ho anay. Ary izahay hivavaka ho anareo. Andeha ho faranantsika mivavaka ary izao dinika izao. Andriamanitra misaotra anao izahay ny amin'izany taridalana ny fifampivavahana izany. Mila an'izany izahay. Ny tokony sandratra isanandro sanandro amin'ny fiainanay, tsy mijanona, tsy ankiato amin'ny kafanampo. Ny vavaka. Ankehitriny dia mivavaka ho an'ireto mpiara-midinika reto. Naiza misy azy ireo. Na manao hoana toerana misy azy ireo. Na inona toe-javatra lalovany amin'izao fotoana izao. Andriamanitra rakofo ny fahasoavana izy ireo. Rakofo ny fanainao masina izy ireo. Ary omeo azy ireo ny hery ny faherezana epetrehany izao fiainana izao. Dia tirizo ampony izy ireo ihany koa ny teninao. Dia mitahihana tsirairay avy amin'ny androany ity. Tonoina sy angatana vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.